Anamafy ny fiambenana ny lapan'ny fitsarana avim-bala lampanorenana ny mpitandro ny filaminana manoloana ny fisiana fihetsiketsehana misy ankehitriny tsy mbola nivoaka fomba ofisialy ny voka-pifidianana raha nambaran'ny prefekturan'ny polisy dia tsy azo atao ihany koa ny manatanteraka hetsika mialohan'izany. Voarara ny fihetsiketsehana an-dalambe indrindra mialohan'ny famoahan'ny fitsarana avy momba lalam-pandorenana ny valim-pifidianana raikitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 9 Desambra 2024. Io nambaran'ny préfet de police n'Antananarivo ny général Ravenarivo Angelo. Nilaza ihany koa ny antony tsy maintsy nanakanana ny hetsika teny amin'ny 15 Mey Analakely ny tenany. Dia miaraba ny mponina Analamanga rehetra tratran'ny taona dia ingany ho taona mpilaminana ty taona vaovao ty. Kasika an'le tandroany fantarao tsara tamin'ny sabotsy fa navela zany zareo, navela miditra tao misy lafiny teknika, ny lafiny anankiray koa dia hoe resaka sosialy hoe alao ny mba mananjoy anao fety am-pilaminana ny vahoaka an'Antananarivo dia alao zareo nampidirina teo. Rehefa niditra zareo dia hitatsika tsara reny discours nataony teo, discours alahenina zany nibetsaka teo contre certaines institutions notamment la ACC, la primature. Dia teo anatrehan'izay dia tapaka ny hevitra fa tsy ho avela hiditra eo amin'ny parvis Analakely intsony ry zareo anao fihetsiketsehana. Rehefa miditra anatin'le légalité sy régularité ry zareo dia mety afara amin'izay le izy fa zay moa efa teneniko foana hoe préfecture tsy manana zo zany hoe ampisambotra zany fa tsy maintsy autorité judiciaire zany na ny procureur de la république no manome alalana ny EMO zany anao fisamborana. Nanamafy ny tokony hanajan'ny rehetra ny lalàna mikasika ny fifidianana ihany koa ny préfet de police n'Antananarivo. Io zany efa misy voalazan'ny texte zany ny loi organique 2018/009 relative à l'élection présidentielle zany amin'ny article 66 amin'ny loi organique eo mazava be hoe misy voie de recours légal zany ho an'izay manana ia tamin'iny fifidianana iny dia mafaka manao recours any amin'ny ACC zany 2 jours aoriana ny proclamation ny résultat provisoire. Laza ihany koa teo anivon'ny préfecture de police fa anamafy ny fiambenana ny lapan'ny fitsarana avy momba ny lampanorenana indrindra amin'ny andro anatontosana ny famoahana ny voka-pifidianana raikitra izay ho tanterahana mialohan'ny 7 Janoary 2022. Enjakenjana ny fitandrona filaminana indrindra zany eo amin'ny ACC le institution mikarakara amoaka valim-pifidianana io zany dia hoentitra tena hoentitra zany ny fitandrona filaminana eo. Amoaka arrêté préfectoral manko ny tenako zany manakana ny fivezivezen'olona amin'ny toerana iny tsy maintsy hoara-maso tanteraka zany fivezivezenao eto koa zany dia efa tenenina zay invité rehetrarehetra eo mba hitondra ny invitation fa sur invitation zay vao afaka miditra amin'ny ACC zany amin'izay fotoana hoan'ny résultat définitif. Tsy adiny ihany koa ny dispositif anti-pillage rehetrarehetra zany dia tsy maintsy apetraka daholo. Mikasika ny fetin'ny farantaony indray dia nilaza ny préfet de police fa nizotra tao anatin'ny filaminana zany amin'ny ankabehany teto Andrenivohitra sy ny manodidina.